havako, ho ampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra aho, indre izany habeny fitiavanao anay, dia ampio izay ary tario isan'andro, ahay hamaly ny fitiavanao Tompo amin'ny ataonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, amin'izao hoe olomboantsy ny mpino izao, dia niresaka tsika omaly fa ny baiboly no mirakitra ny fitsim-piainan'ny olomboantso. Andeha ho amafisitsika izany anio ka Isaia mpaminany no jerena. Ao amin'ny Isaia mpaminany dia ny bokony Isaia toko 1 no nandraisan'i Isaia ny antso anirahan'Andriamanitra azy. Hita miharihary eo fa firenena mpanompo sampy, firenena mpanota eo anatrehan'ny Tompo no anirahana azy. Ary izy koa dia mpanota tahaka an'ireo koa. Koa rehefa navelan'ny Tompo ary ny elony ao amin'ny Isaia toko 1, andininy 4 sy ny 7 dia nanaiky ny antso izy. Efa haintsika tsara ny tenin'ny Isaia malaza hoe ity aho, irao aho. Isaia toko 1 andininy 9 tapany farany. Iray amin'ny tenin'ny Tompo taminy ary ity hozaraina amintsika anio ity rehefa nanaiky izany antso sy iraka izany izy. Izany dia hita ao amin'ny Isaia toko 9 andininy 12. Dao ary vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa izao no lazain'i Jehovah tamiko: raha nanindry mafy ny tanany ka nanariny tsy handeha amin'ny falehan'ity fireneny ity aho. Amen. Averiko indray ity tapany farany ity hoe nanariny tsy handeha amin'ny falehan'ity fireneny ity aho. Tena nambarantsika araka nambara teo hoe 2 andro no sesy izay fa miavaka mihitsy ny fiainan'ny olomboantso, ary efa namafisitsika teny am-piandohana teo izany fa ny fototra, ny lasitra dia tsy inona akory fa arak'izay soatoavina voalaza ao amin'ny baiboly ao izany. Dia izay no mibaiko eo amin'ny fiainan'ny olomboantso. Averiko hoy Isaia, nanariny tsy handeha amin'ny falehan'ity fireneny ity aho. Tena miavaka ny fiainan'ny olomboantso, tsy mitovy intsony amin'ny fiainan'ireo vahoaka eo amin'ny tany misy azy izay mpanompo sampy mpanota. Ary haintsika tsara fa andeha ho averiko fa tsy maninona ny mamerina teny hono ny soratra masina. Ny Romanina toko 12 andininy 2, io koa dia tenin'ny Paoly io, ary malaza hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ry havako, araka izany dia tsy afaka ny aina afa-tsy izay voalaza amin'ny baiboly ny olomboantso. Ny fanahy masina no mampianatra azy, ny fanahy masina no mitari-dalana azy, ny fanahy masina no mamery azy andresen'ny fakam-panahy manangoly eto amin'izao tontolo izao ka mitarika handavo hanota, ary ny fanahy masina no manamasina azy. Tsy afaka manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao intsony ny olomboantso, izany no mahamasina azy. Amen. Andeha hivavaka isika. Ampio isan'andro ary izay Tompo mba ho mendrika ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa, amen.